Yo! Rehefa avy nandeha teo amin'ny adiny iray sasany teo zay niala tary Mahazo nandeha taxi. Dia nanaraka ny RN2 dia tonga eto amin'ity sampanany ity dia ho any Kadamanga zay izy. Kadamanga dia mbola tafiditra ao anatin'ny faritra Analamanga any amin'ny 20 kilometatra Antsinanantanarivo no misy azy ao anatin'ny distrika Manjakandriana. Dia tonga eto amin'ny Tour Eiffel zay io aty à Paris. Lahako izany fa aty talata kely zay. Talata kely fa tsy malata kely dia mety ato zay mety hijerijery tsena aloha hita hoe misy voatra kaki sao dia kaki tiana ataontsika sakafo. Ewi tonga eto amin'ny Mardi Petit zahay nanao pause café kely teo amin'ny 10 minitra teo sady sakafonay maraina ihany koa dia avy eo zahay nanohy ity anay. Hitanareo ety angavo be ety dia ambadika ao zany ny angavo kely dia lalana vato hitanareo misy manapaka vato dia tonga ny Mbatomanga nareo eo amin'ny adiny roa eo izy nikino miala ety no tonga ny Mbatomanga parametsika ny adalanay dia mety tonga any ihany zay attention Sakazomanga fa Kadamanga. Zay io zao efa tonga aty dia mitady sakafo dia arahanyity rangahy ty tsika io detaly. Alao aloha zay dia hitady sakafo dia rehefa eo miakatra any hitady sakafo aloha zay dia miakatra any avy eo. Tonga aloha zay dia namonjy sakafo hoanana composé no hoaninay teto dia avy eo zay niresadresaka tamin'ny mponina tety dia ny zavatra tsy azo adino indrindra rehefa tonga amin'ny toerana ohatra ho any mangataka autorisation amin'ny sefokotany. Rehefa vita ny formalité rehetra dia andehandehanao visity ny tanànany Kadamanga zay zao dia salata dia angalatra basy ity indray. Kadamanga dia vohitra iray nipetrahany andrina voadidina ady vory izy io ary misy vavahady roa namiditra sy mivoaka ao amin'ny tanàna. Iramangaly kosa no napetraka hitantana ny vohitra. Aleo asitsika tantara kely. Ramiangaly dia vady fafito nandrianam-ponimena ary napetrany hitantana na Kadamanga ka nanamboarany dobo lehibe iray ka natsoina hoe dobon-Ramiangaly. Katao izy ny sasa sy ny dio fahiny. Tamin'ny 1,720 izy noho ny amboa ary mbola hita ao an-tampon-tanàna ao ny fasana nanisitrihana azy. Vita zay dia mividy sakafo sy natsaka kely teto hikarakara ny sakafo dia midina aty amin'ny dobo ety ohatr'izao ety mahafinaritra dia ety zay nanao camping. Ila mitady kitay tsika. Lasa ry zalahy eto zany fanaovana golf hono eto ty fifty ty dia sady mitady kitay atao anaty ala zay tsy manapaka hazo iry ambony fa hazo hitanareo fa maina ety ambany ety no alaina fa tsy azo atao ny manapaka hazo reo ry zalahy zao re tony.
Dia nofaranay tamin'ny afindasy mahafinaritra be ty andro voalohany ty. Dia toy izay sy toy izay zalahy ny aventurenay taty amin'ny Dobon-Dramiangaly taty Akadomanga. Mbola reto izay fanomanomana ny fodiany fandrava-taona zay a. Fa mino fa nankafizalisany be ty aventurenay androany ty a. Dia afatra fano an'lahy aza tiany mandeha voyage. Pisa be!